raha ny makasika ny tontolom-baovao miompana betsaka amin'ny fitanterana kosa indray sy ny fisorohana ny lozam-pifamoivozana dia nisy ny fipetrany indray sy ny tompona andraikitra makasika azy ity dia ny tompona andraikitra ho anivon'ny ministeran'ny fitanterana sy ny fizahana ny toetrandro zany nisy moa ny vokatsoa azo tamin'ireo fipetrany raisina ireo raha tsy laza afa-tsy ny akony tamin'ny fetiny Pentecôte fotsiny. Tao anatin'ilay etilotesika zany dia hita fa tao anatiny raha ohatra ka zato isan-jato ny 5 faingo 20 tamin'izay dia tsy nahitana alcool ny mpamily, nahitana alcool fa mbola latsaky ny tara-dalàna, latsaky ny 4 miligrama isaky ny litatra zany dia 4 faingo 20 isan-jato ny mpamily dia mbola tao anatin'ilay tara alcool ara-dalàna. Ny ohatran'ny 4 faingo 4 dia teo 8 faingo 4 isan-jato nahitana azy, ary ny ambon'izay zany eo 20 isan-jato teo dia fandikan-dalàna tsotra no hita tamin'ireny mpamily ireny. Dia raha mahakasika ny fiara fitateram-bahoaka moa zany dia 4 faingo 20 isan-jato ny fiara fitateram-bahoaka dia nahitana dia tsy nahitana alcool mihitsy na iray ary. Ny teo anelanelan'ny aotra zany ka hatramin'ny 4 miligrama isaky ny litatra dia 50 faingo 10 isan-jato no nahitana azy, zany io mbola latsaky ny tavo fetran'ny lalàna zany. Ny OPF kosa ny ohatran'le 4 faingo 4 isan-jato dia 5 faingo 20 isan-jato dia ny contravention moa zany 7 faingo 20 isan-jato no nataonay.